Fikambanana mazoto any Atoliarany mangataka ny filoha Andry Rajoelina mianakavy hipetraka hiaraka amin'ny vahoaka ao Ranobe raha toa ka tsy mahafaty tokoa ny fitrandrahana fasy mainty izay ataony Bazy Toliara any an-toeranany araka ny voalazan'izy ireo hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fitakina izay nataon'ireo fikambanana mazoto any Toliarany no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Araky ny fanambarana nataony Andriamatoa Hajo Andrianarivelo mahakasika an'ireo fitondrasana soflera. Lazainareo foana hoe mpitondra soflera izahay. Ny antony reny anefa dia ny mba tsy hilanjantsika ny bidon jaune sy ny labozia amin'izao resaka délestage lava izao. Mirary soa ho antsika rehetra ho hiatrany Andriamatoa Hajo Andrianarivelo raha toa ka nampita an'izay hafatra fohifohy izay ho an'ny vahoaka malagasy. Andriamatoa Siteny Rarina Solon'ny Aikondray izay solombavam-bahoaka voafidy tany Toliara voalohany tany no sady lehibe ny mpanositra amin'izao fotoana izao. Miantso any Andriamatoa Andry Rajoelina ny terany mba hilaza ny fotoana izay hijanona ny délestage. Maro ny fampanantenana izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny famahana ny olana herinaratra fa tsy nisy voahaja izany ho hiatrany ny filoha hevitra ny teny miram-pirenena avy amin'ny fanoherana ity. Takina ny hanomezana feim-potoana mazava mba hijanona ny délestage lavareny ity araky ny fanazavana izay noentiny hatrany. Vaovao tsara ho an'ny Madagasikara eo amin'ny taranja judoka indray. Lany ho filoha lefitry ny fédération iraisam-pirenena eo amin'ny taranja judoka fanindroany indray Andriamatoa Siteny Rarina Solon'ny Aiko. Nandritra ny congrès ny IGF izay nitanterahana tany Budapest Hongrie tamin'ny andron'ny alarobia 12 Jona 2024 iny no nahalany azy fanindroany izao. Mbola lany hitantana ity fédération iraisam-pirenena ity ihany koa i Marius Viger ato anatiny 4 taona manaraka ato. Ity arak'izany no fotoam-piasana fahaenina ho an'ity farany izay efa nitana io andraikitra io nanomboka tamin'ny taona 7 arabaina arak'izany Andriamatoa Siteny Rarina Solon'ny Aiko amin'izao fahalaniny fanindroa eo amin'ity taranja judoka ity indray. Maromaro antahaka azy ary mahavita be amin'izay adidy manandraikitra izay miandry azy eo amin'ny taranja judoka izay ary aingane mba hitondra tombotsoa ho an'ireo mpitia judoka malagasy izao fahalaniny eo amin'ity andraikitra lehibe ity. Any Toliara ravaina sy esoriny commune ireo toeram-pivarotana manamorona ny aveny Monja John eny. Raikitra ny fandravana toeram-pivarotana sy ny casse-point manamorona ny aveny Monja John ao Toliara hatramin'iny omaly maraina iny izay ataony commune any an-toeranany. Hita teny an-toerana ihany koa ireo mpitandro fidaminana. Ireto toeram-pivarotana maro samihafa ambony trottoir sy manamorona ny aveny no voakasiky ny fandravana ity. Mitaraina ireo vahoaka voakasiky ny fandravana sy fanesorana ataony commune ity. Voalaza fa nisy fampandrenesana saingy efa tongotra loatra ary misy mihitsy aza ireo izay tsy nahazo izay filazana mialoha izay. Eo ihany koa ny tsy fanomezan'ny commune na toerana voatokana mba hanohizan'izy ireo ny asa fiveloman-tenan'izy ireo izay mahasahiran-tsaina ireto mpivarotra sy mpandraha raha madinika amin'izao ankatoko ny fety izao. Ho fanatsarana ny endriky ny tanàna manoloana ny fifaninanana tanàna madio no antony izao fanesorana sy fandravana izao raha ny fanazavana avy eo anivon'ny commune hatrany.
marina fa nahazo fahazahon-dalana avy amin'ny komina ny ankamaroan'ireo mpivarotra ireo. Araka ny zava-misy any an-toerana araka izany dia tsy misy tokony hifanomezan-tsiny amin'ity fandravahana ity satria ny tanàna madio sy tsara no tanjon'ny komina ary ny mivarotra eny amin'ny trottoir raha teo dia tsy tokony hatao izany satria efa maro amintsika no zatra lalandrinina amin'izay hoe mivarotra eny amin'ny trottoir sy mameno ireny trottoir ireny ka lasa tery ny lalan'ny mpandeha tongotra ary miteraka fitohanana moa izany indrindraindrindra ny eo amin'ny tanan-dehibe tahaka ny toliara izao. Ndao amin'izay ho resantsika ny raharaha bazy toliara izay nahatonga ny fikambanana mazoto nampiakapeo. Nampiakapeo manoloana ny fandrangitana sy fandemena-tsaina ankolaka ataon'ny orinasa bazy toliara sy ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ny fitrandrahana fasimainty ataon'ity orinasa ity ny avy eo anivon'ny fikambanana mazoto ao amin'ny komina Ankilomadinika, Marofoty sy Tsianisia. Nandritra ny fioanan'ireo mpikambana ireo izay eo anivon'ny fikambanana mazoto ao amin'ny komina Ankilomadinika sy Marofoty ary Tsianisia tao Benetsy no nanamafisan'izy ireo fa tsy araky ny resaka nataony Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny solontenan'izy ireo sy ny tamin'ny vahoaka ao Ankilomalinika ny zava-misy amin'izao fotoana izao, izay tsy inona fa ny fanohizana ny fampiresahana ary tsy mbola afaka manao zavatra ny orinasa bazy toliara. Hita etseroa nefa ankehitriny fa manao hetsika maro isan-karazany ny orinasa bazy toliara ho fandemena-tsaina ankolaka an'ireo vahoaka any an-toerana any araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Nitodika manokana tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina izy ireo mba hanatanteraka ireo velirano izay natao fa tsy ny fampandehanana ny bazy toliara izay tsy nampanantenana ny vahoaka malagasy akory. Nangataka ihany koa izy ireo mba hiara-mipetraka amin'ny vahoaka ao Ranobe i Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny fianakaviany raha toa ka tsy mahafaty tokoa io famatsiana io. Notsindrina izy ireo ihany koa fa saropady ny lolo na ny fasana amin'ny fomba masikoro nefa ny orinasa bazy toliara no hanimbazimba izany amin'ny famindrana ireo fasana ireo ka tsy eken'izy ireo izany famindrana fasana izany araky ny voalaza hatrany. Raha mbola vokatry ny tolona nataon'ny razambe tany aloha ho hiatran'izy ireo no nazahoan'ireo mpitondra ny toerana misy azy ankehitriny dia tsy maintsy hitolona hatrany ho an'ny taranaka ny fikambanana mazoto. Nanamafy izy ireo fa vonona ny ho faty ho an'ny taranaka raha misy ny fikasan'ny bazy toliara hanao ny fitrandrahana any an-toerana any. Arahantsika eto araka izany no mety ho toy ity fanambarana izay nataon'ny fikambanana mazoto any toliara ity manoloana an'izay tsy fankasitrahan'izy ireo ny orinasa bazy toliara izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboky lazy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.